Mateo toko faharoa. Magy tonga hamangy Jesosy. Toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Fa nahitany kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Ary noho nandre zany Herôda mpanjaka, dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorandalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no hahaterahany Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahan'izy anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko. Mika 5:1. Dia nampaka ny magy mangingina Herôda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehon'ilay kintana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha, fotory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiankohaka eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary noho ny nahita ny kintana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ari noho ny efa nosokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Nentiny Josefa nandositra nakany Egipta Jesosy sy Maria. Mateo 2:17-15. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoazy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mantsira any Egipta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao, fa Herôda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nankany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Herôda, mba hahatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: nantsoiko hiala avy tany Egipta ny zanako. Osea 1:1. Nasain'i Herôda novonoina ny zazakely tao Betlehema. Mateo 2:1-18. Ary noho ny efa fantatry Herôda fa voafitaky ny magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina, izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny andro izay nofotoran'ny fatratra tamin'ny magy. Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra. Rahely nitomaniny zanany, ary tsy azo nampiononiny izy, satria lany ritra ireny. Jeremia 1:3. Nentiny Josefa niverina tany Nazareta Jesosy sy Maria. Mateo 2:7-17. Ary rehefa maty Herôda, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tany Egipta tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoazy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mankanesa any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty izay nitady ny ain'ny zazakely. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny,
dia tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia, nandimby an'i Herôda rainy, dia natahotra ankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, dia lasa nankany amin'ny tany Galilia. Ary noho tonga tany izy, dia nonona tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe hatao hoe Nazarena izy. Mancha delayanjamanitra fitiavana tamfahafatesany sy ny fiainany no nampahafantarany ny fon'Andriamanitra sy ny fidirana any an-danitra fahasoavana manokana izany terafanampanahajany hoanao ry Jeso Tompo. Ni ulumu wa vidirenu hihiranau manchichini futona rehechahani aurina ani hekraneza haizeva vunzin rachanau sinusichani ni fanuru turunanau kamba hiyai